Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fivaliana lehibe indray lasina bambarany no amintsika amin'izao fotoana izao. Dia faly indray ny tena komena aminao eto androany ary dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy. Hiaraka eto indray tsika androany ifampahery amin'ny alalan'ny izao fandarantsika izao. Tonga soa ianao eto amin'ity fandarana Andramoka Izaho ity izay rahanao aminay sy ny gropy izay maharesy izay arahantsika mandritra ny adin'ilay sasany eo tahiny tompo avy tsika rehetrarehetra izay tonga eto. Za matoko sy mino fa sy tonga fotsiny eto ianao fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany adin'ilay sasany hoe rahantsika eto eno hira, eno vavaka, eno toriteny, eno famerabelarana ny toriteny zafady toko irarina mba tsy ho tapaka takan'omaly ny fandarantsika. Omaly moa tapaka dia ny farana melobe ny fandarantsika dia amin'ny anarana Jesosy mba tsy ho tapaka intsondray izy androany fa dia andeha ara-dalàna hatramin'ny farany. Androany vao tonga eto dia tetenanao hoe tsy kisendrasendra koa natokavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia mijanona mahareta fa tsy ho maty antoka koa ianao tsy ho very foana koa izao fotoana laninao eretanao tory mivavaka sy fiteranan'Andriamanitra izao. Ka dia tahin'ny tompo atsika rehetra izay vapankety koa dia tahin'ny tompo manokana raha vavy Razana Soa Sylvie izy niditra voalohany teto androany. Razana Soa Sylvie niditra voalohany teto androany tononona amin'ny fiadanan'ny tompo dia mena tsodrana ianao amin'ny Samuela voalohany toko 10 andininy fa 7. Ny ten'Andriamanitra hoe ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehovah dia ara-aminany aminy ianao dia ho voova olom-baovao. Ary efa tonga aminao rehefa famantarana rehetra ireo dia ataovy izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no momba anao. Halleluia. Ataovy izay azon'ny tananao atao raha navavy Razana Soa Sylvia fa Jehovah Andriamanitra efa momba anao mahereza matanja. Dia tahiny tompo hatrany any navavy Sylvie. Tahiny tompo navavy Jessica Patitria Tojo sy Jesosy mandrakizay. Tahiny Jesosy Marina Tiana. Tahiny tompo i Ravavlina artizana eto Madagasikara ny Anamaheny Soa. Tahiny Jesosy Marina Tiana, Angelina Diamant, Itody Raoul Soa, Androandry, Belsava, tonga soa Androandry, tonga soa Tina Serikoko,
Kodaleoni, Lovlitina, Mami, Fambiazana Fitaina, Antra Clarisse, Yama, Angelina Diamant, Nambina, Tsira Baramiella, Rahalahy Alain, Azana Apôstôly, Rahatalina Marie Charline, Mami, Tahiny Jesosy, Nambintso, Macrine, tonga soa Zamina Camaradiny Jesosy, Rabavy Rodriguez, Angoulina Rodriguez, Erika Anatra, Marijo, tonga soa Erika Raka, Andelina Suzella, Tahiny Jesosy, Bert Sava, tonga soa koa Danila, Fanira Zafondramanana, Sandola, Tahiny Jesosy daholo, Jonatana, Ramala Miarso, Antoinela, androany vitako teto zany dia tahiny tompo dia tonga soa manokana ianao, arabaina manokana ianao tahiny tompo ihany koa Tina Rakoto Arzaka, Irana miariny aina, Soameva, ao ihany koa Angelina Diamant, Selina Rosemina, dia tonga soa ihany koa i Ranavavy Mihaja, Jesosy Mpandresy, iza koa Sandolanirina, Ida Rosemina, tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia mahareta hatramin'ny farany. Halleloia. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaontsika aloha hivavaka. Hivavaka tsika aloha ametraka ny fotoana, izao fotoana tsika izao eo ampilatanan'Andriamanitra, ka dia ho ampandrosoantsika ny mifandray anjara maly ihany moa mandray anjara androany, fa maly moa ny tapaka ny fandarantsika dia zareo ihany ny velona mandray anjara. Zany hoe ranabavy Maman Valentina, ranabavy Hortensine zany hivavaka fanombohana, dia avy eo tsika enohira dia hitra tenin'Andriamanitra eto ranabavitsika Eliana miariny aina, dia mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ny tenako. Dia avy eo hivavaka ao amin'ny firenena ranabavitsika Angelina Diamant avy any Chine. Dia tahiny tompo ary tsika menakavy avy hatransika dia hivavaka aloha dia amin'ny fandarantsika. Tahiny tompo ary ranabavy Maman Valentina, anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy Pasteur menakavy, tahiny Jesosy atsika rehetra mpanaraka izao vavaka fiainana izao, mbola hiala hivavaka atsika nimboantsika ny fotoana. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra tsara indrindra, mpanao ny lanitra sy ny tany, mbola faly misaotra sy midera mankalaza anao izahay, misaotra anao ny fitantananao anay sy ny ombinanao anay natrano izao alina mangina izao. Indreto Tompo izay mpanompona hitondra ny hafatra, sokoafy ny vava ny mpitendreo ny lelan'ny Tompo, anambara hafatra avy aminao izao. Ary indretiko Tompo izay paster melabelatra zao teny entiny mpanompona eto Andriamanitra, rakofony rana mahery izy Andriamanitra, fenony sy trano izy Andriamanitra, mba ahafana anambara hafatra avy aminao. Sy fameloglarina ataon'ny pastera izao Andriamanitra. Ary hoaka zahay mpiaino Tompo, hoaka mpiaino mpakatony tena, hoaka raketiny eo amponay ny teny izay mbarany mpanompona eto, ataovy tanoloka fonay Tompo haniriny ny tena, azaverana ho diso anjara zahay izay niatrika eto Andriamanitra amin'izao alina mangina izao Andriamanitra. Ary indreto Tompo izay fitaovana entinay eto Andriamanitra, rakofony rana mahery koneksionay tsirairay avy, rakofony rana mahery Andriamanitra, azaverana ho tapatapaka koneksionay Andriamanitra, rakofony rana mahery Andriamanitra. Ary mipanompona azy tondra ny hafatra vavaka firenena Andriamanitra, aoka mba hipaka ny firenenanay Tompo izay vavaka izay asandatra ny mpanompona eto Andriamanitra. Raha misy tsy mety marika ny sitrapona Jesosy nataonay Andriamanitra, hifonana sy bebahana amin'Andriamanitra, mamindrafo aminay Tompo, mamena ny heliko Andriamanitra, apetraka ny mpanompona Jesosy izay rehetra ataonay eto Andriamanitra, ho fenovoninahitra ho anazy reriany. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra ranabavy Sylvie tsika tanaty izay vavaka matsiro izay nentin'izay
de tahiny tompo ianao mahay rezatra ny an-trany mitombosy zay mitombo fahasoavana de Andriamanitra manankirepasoavana ny mamaly fitianao raha nabavy sy vita. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra faly rahery-tovo filana rakoto izay koa mbola tsy voaravako teo tonga sonareo hita rozy mina efa narabaiko teo tonga soa daholo. Enira aloha tsika andao mba ataontsika ndray tely ty voanatsika tamin'ny herinandro herin'ny androany ohatr'izao izy ty raha tsy diso de andao hiary tendry atsika tiako ianao Jesosy, halleloia, tiako ianao Jesosy. Tahiny tompo daholo ary tsika rehetra ao avy hatrany tsika oriny antiry ty de hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra eto an-dranabavintsika aina. Tahiny Jesosy daholo ary.
Alleloia, tian Jesosy daholo tsika. Alleloia, sotra n'Andriamanitra amin'izany hira mahafinaritra be izany a. Ny tompany eny namorona an'izany izy izany ka mahakasika ny fo tokoa. Alleloia, daholo tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ampandrosoantsika ny anabavintsika Eliana miaro ny aina, anabavintsika Iaina, izy nitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Alleloia, dia aorian'ny toroteniny moa dia velona tany tena taka mahazatra mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tany tomparona vaviana anao ny fitenenana. Tany Jesosy Kristy antsika rehetra, tany Jesosy pasteur dia tany Jesosy tsika menakary. Dia fahasoavana lehibe ho anary aza ny zara-ten'Andriamanitra antsika indray androany sady fifaliana ho anao. Dia jery ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny ohabolana. Ao amin'ny ohabolana toko 7:25 ten'Andriamanitra foy ity a. Ohabolana toko 7:25. Rehefa hitanao dia vakiantsika ny anaran'i Jesosy manao hoe Jesosy dia Andriamanitra hoe fantaro ny fahendrena ary kely saina ary fantaro ny fahalalana ary atao. Mety miverimberina matetika tamintsika izany fahendrena sy fahalalana izany. Fa androany ten'Andriamanitra dia te hampianatra antsika kely indray a. Lesona kely momba an'izay hoe tena fantatsika marina ve izany atao hoe fahendrena sy fahalalana izany. Fantatsika marina ve izany. Ianao zao raha antanety hoe ohatrany ahoana izany olona endry izany, ohatrany ahoana izany olona manam-pahalalana manam-pahaizana izany dia mety samy tentsika izao ohatra hoe ohatra hoe ilay olona akaikinay ao tena endry be ny zanak'ilay olona tsy ambadika fa izy tena makatora aman-dreny, izy tena mianatra, izy tena mazoto be manao raharaha manampy ray aman-dreny dia marina tokoa izay olona zaza endry izany, zaza tsy maditra izany. Mety mitenitena hoe ilay zanak'ilay olona tena tafita be manan-karena be satria tena nanam-pahendreny izy, niary izy, nanangona izy teo amin'ny fiainany dia lasa nanan-karena, lasa nanan-katao dia
dia hoe tafita manam-bola sy ohatr'izany dia azo ataontsika hoe endry izany. Dia olona endry koa afaka tenentsika hoe ohatra koa hoe misy olona anankiray dia nanambady izy, dia nanatokantrano izy, dia nananjanaka ara-dalàna izy, dia azo ataontsika koa hoe olona endry izany satria eo amin'ny fiarahamonina izany olona hoe ohatra hoe miteraka tsy manambady izany tena henatra ditry izany dia azotsika lazaina hoe olona endry ilay zanak'ilay olona satria tena tonga hatramin'izany fanambadiana izany izy vita mariazy ara-dalàna izy manatokantrano ara-dalàna izy dia azo ataontsika hoe olona manana fahendrena izany. Fa ny fahendrena sy fahalalana ten'Andriamanitra amin'ny tenantsika dia tena fantatsika marina ve satria ny tokony hoe vokatra izany fahendrena izany raha jerevantsika tao anatin'ny baiboly itsy ten'Andriamanitra anankiray antsika mbola ao amin'ny ohabolana ihany toko 7 indray ny jerevantsika ao amin'ny ohabolana toko 7 andiny 7:12 vakitsika ilay ty ten'Andriamanitra ty ny soramandry manao hoe ny fahasambaran'izay olona mahita fahendrena anaran'i Jesosy. Sambatra izay olona mahita fahendrena izay olona mahazo fahalalana fa ny fandratoana azy dia tsara noho ny fandratoana volafotsy ary ny tombom-baritra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara sarobidy noho ny voangy izy ary izay rehetra irinao tsy misy azo ampitahina aminy. Fa andro maro ny eo an-tanana ankavanana ary arena sy voninahitra ny eo an-tanana ankavia. Lalana mahafinaritra ny lalany ary fiadanana na lehany rehetra. Azonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy izy ary izay rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Halleluja! Ny ten'Andriamanitra dia manao hoe sambatra moa izy izay olona mahita fahendrena. Tena hoe sambatra manana lava andro iainana misy fiadanana lalana mahafinaritra ny alehany raha mahita an'izany fahendrena izany. Nefa riavana rehefa tena jerentsika na fiarahamonina dia indraindray tsika ohatra ny mahita ohatra hoe tsy mitombina ilay teny satria indraindray tsika ohatra ny mahita olona hoe endry be manam-pahalalana manam-pahaizana be nefa ny fiainana ohatra ny hoe feno tahotra tsisy fiadanana misy matahotra lava ohatra ny hoe misy famoizam-po ary nefa ny zavatra rehetra efa eo ampelantanana. Indraindray tsika mahita ohatra hoe olona endry eny an-dalana eny nefa misy manendaka mamono amin'ny fomba tena feno abibiny dia mampandiny tena hoe famanina ary iny olona iny tena ohatra izao ange iny olona iny dia izao ve ny hafarana. Dia na dia atao anatin'ity baiboly ity araka ny hitantsika ny tantaran'ny Solomona dia tena olona manam-pahendrena tokoa Solomona mpanjaka, tena manam-pahendrena sy fahalalana izy ny gagana mihitsy. Dia nefa izy nanambady maro mijangajanga dia ohatra ny tsy mitombina ilay ten'Andriamanitra hoe fa ahoana ary ny manam-pahendrena nefa nyzany no hiafaran'ilay olona fa fantany marina ve ilay tena atao hoe fahendrena. Dia androany baiboly mampianatra antsika iza marina tena fahendrena. Androany riavana dia fahendrena amin'ny maha-olombelona ihany izany ary tena ilayntsika izany manam-pahendrena izany. Ilayntsika ny mahalala fomba, ilayntsika ny manaja olona, ilayntsika ny mianatra, ilayntsika ny mandrato fianarana sy ohatran'izany. Fa tsy ampy izany riavana raha izany fotsiny no entsika tena mideranao raha ohatra hoe tena manana izany ianao hoe endry ny zanakao, endry ny vadinao atokantrano tena tsara izany fa izao tsy ampy raha izay fahendrena maha-olombelona sy ny fahalalana maha-olombelona izay ihany fotsiny. Fa daontsika androany tena akatsika hoe inona marina izany hoe fahendrena izany. Fantatsika marina ve izany araka ity ten'Andriamanitra hoe fantaro ny fahendrena ary kely saina ary fantaro ny fahalalana. Mbola ato amin'ny ohabolana ihany tsika no mijery ten'Andriamanitra momba ny hoe iza marina ny fahendrena io, iza marina ny fahendrena sy fahalalana io. Ato amin'ny ohabolana toko 9 rehetrarehetra ato dia tsy ovakitsika daholo fa ho tsaingotsaigohako eny antsefatsefany eny. Ny soramandry manao hoe ny fiantsoan'ny fahendrena sy ny fahatsarana. Alleluja! Tonga dia dinganiko, tonga dia dikantsika eo amin'ny 12 manao hoe izao fahendrena dia miara-monina amin'ny-tsaina. Alleluja! Eo amin'ny 14 koa manao hoe izao ny fahalalana, izao ny manan-kely. 15 manao hoe izao no napahany andrian-dasy ny lehibe. Halleluja! Amin'ny 15 koa misy 12 manao hoe Jehova nahary ahy ho fiamby ho an'ny alehany. Halleluja! 17 izao no tendrena hatramin'ny fahagola eny hatramin'ny voalohany indrindra dia fony tsy mbola ary ny tany fony tsy mbola ary ny lalina no efa teraka, fony tsy mbola ary ny lohana ny bodoka be, fony tsy mbola naorina ny tendrombohatra dia sy ny sisa ao ambany ao izany hoe iza moa ry hafa izany hoe fony tsy mbola
ary zany ny zavatra rehetra nefa toy izy hoe hatramin'ny fahagola Jehova nahary azy. Jesosy anie zany, Jesosy anie no efa teo hatramin'izay, Jesosy anie no efa izy hatramin'izay, Jesosy le teny tonga nofo, Jesosy ny andohany zavatra rehetrarehetra. Dia eto zany ity ten'Andriamanitra tao amin'ny toko fahavalo iray manontolo roapolo ity le olona mitantara izao ity dia Jesosy ny fiantsony fahendrena zany hoe Jesosy le fahendrena sy fahalalana teneniny eto hoe izao ny fahendrena, izao fahendrena ozy izy, izao ny fahalalana ozy izy, izao ozy izy izy le tendrovany teo hoe Jehova nahary ahy ho fiandohany alehany. Izao ny tendrena hatramin'ny fahagola zany hoe Jesosy zany riavana feno zavatra rehetrarehetra tena Andriamanitra ny vakitsika androany dia hoe Jesosy le fahendrena tokony ho katsahantsika, mihoatra ny fikatsahantsika volamena, mihoatra ny fikatsahantsika zavatra ny tany. Andaontsika hikatsaka an' Jesosy, andaontsika handray an' Jesosy fa mety Jesosy ny tsy ampy amin'ny fiainanao io. Tsara ianao manana fahendrena, tsara ianao endry, manam-pahalalana sy manam-pahaizana, fa ampio Jesosy kely ange ny fiainanao dia ho hitanao zany fahasambarana zany. Satria eo ampelantanana ny voninahitra sy ny harena, eo ampelantanana ny fiadanana, lalana mahafinaritra no lalana hitondrany anao ary andro maro no menanao araka le ohabolana tao amin'ny toko fahatelo tao le nivakitsika teo. Dia androana tiavana raha te-harana zany ianao dia andao tena hoe andray an' Jesosy, andao tena hoe ampandroso an' Jesosy ao anatin'ny fotsika io. Dia inona tokoa moa nisy ten'Andriamanitra koa manao hoe ny fahatahorana an' Jehova ozy izy no fiandoham-pahendrena. Halleloia. Rehefa mandray an' Jesosy ianao dia mila matahotra an'Andriamanitra, feno zavatra rehetrarehetra mitahotra an'Andriamanitra. Zany tahotra an'Andriamanitra zany dia fankatoavantsika ny didiny, fankatoavantsika ny zavatra teneny, fankatoavantsika ny sitrapony rery ihany ry havana. Halleloia. Izay mananantsika fahasambarana. Rehefa matahotra an'Andriamanitra tsika, manam-pahendrena tsika, manaraka ny sitrapontsika, manana izay tsika natao hoe olona sambatra. Tsika mety hoe andalo ady fa ny ten'Andriamanitra miteny antsika hoe fiadanana ozy izy no ahoana le ten'Andriamanitra teo hoe no lalany. Tsika tsy mandalo ady tsika. Any anivon'ny fianakaviantsika mety misy olana, mety misy zavatra mifamaofao, fa tsika eo anatrehany zavatra rehetrarehetra zany manam-piadanana tsika, manam-piadanana anatin'ny fotsika any. Halleloia. Vokatry le Jesosy atao anatintsika ry havana. Dia ny inona zany zavatra hodiavintsika tsy maintsy andalo sedry tsika fa ny anatin'ny fotsika any manana fiadanana. Misy zavatra tsara mihoatra n'izany hoe miadam-po zany ve ry havana. Raha te hiadana ianao ny tena fahasambarana ianao dia raiso Jesosy matahorana Andriamanitra, fa zany no tena atao hoe fahendrena sy fahalalana. Dia hitanao zany fiovan'ny fiainanao zany. Dia mankasitraka atsika rehetrarehetra voninahitra ho an'Andriamanitra rery any tahiny Jesosy tsika mianakavy. Halleloia. Halleloia. Ankasitrahana be dia be raha nampahany zandriaina tanatazay toloteny mahafinaritra izay netiny nampahirezana antsika tamin'ity androany ity izay. Dia mitombosa dia mitombo fahasoavana misaotra indrindra ranabavy iaina. Dia tongava amin'ny ambony indrindra mitombosotra mitombo fahasoavana Jesosy amaly fity. Misaotra antsika rehetra koa mankasitraka ny rehetrarehetra izay mandray anjara ireo fa mampahiry andreo foana ny fankasitrahana sy fampahirezana avy amintsika rehetrarehetra. Iresaka fahendrena indray tsika, ohatra ny voainga tsika resaka momba an'izay ihany. Resaka an'izay indray tsika androany ohaboliny toko fahavalo andimy fahadimy. Fantaro ny fahendrena ry kely saina ary fantaro ny fahalalana ry adala. Androany indray zany tsika tsy hoe ny hoendry ihany no anentanana antsika, fa ny hahafantatra hoe inona ilay tena fahendrena. Fa inona ary zany fahendrena rehefa mety amin'ny baiboly zany. Fahendrena zany dia samy manana andraisan'ny fahendrena ny olona. Raha ohatra zao ianao manana vady maditra, misotro toaka, tsy mody alina, tsy mody amin'ny alina, mamono, dia aminao ny atao hoe endry dia vady mody, tsy misotro, manambitamby. Sady zany. Raha manana zaza mifoka zava-mahadomelina ianao manala baraka anao eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny,
dia aminao ny atao hoe fahendrena dia tsy manao an'izay. Fahendrena zany samy manana ny famaritany atao hoe fahendrena ny olona. Ary misy ary karazan'olona efa nara-pizavaiko anareo teto hoe ny karazan'olona mikatsaka isan'andro, mikatsaka foana ny fahendrena. Dia misy ireo atao hoe filôzofa reo. Ny filôzofa dia mikatsaka foana isan'andro, mikatsaka foana ny atao hoe fahendrena. Eto dia somary mahery ihany le tena hoe fantaro ny fahendrena ary kely saina, ary fantaro ny fahalalana ry adala. Efa mahinao izany sika dia maheno an' Jesosy sy miteny fadaravana fatro misy zatra fa anaty tendako any mialatsiny indrindra. Fantaro ny fahendrena ary kely saina ary fantaro ny fahalalana ry adala. Rehefa mahinao izany tsika dia ohatra mahatsiaro an' Jesosy rehefa miteny. Misy fotoana Jesosy rehefa miteny dia miteny an'izany ary kely saina ry adala ry votsa saina. Ohatra tsika hijery any amin'ny Luka, any amin'ny bokin'ny Luka. Any amin'ny bokin'ny Luka toko fa 420 andiny 520. Dia hoy Jesosy aroa izy taminy, ry adala sy votsa saina. Iza dia tenenin' Jesosy hoe adala sy votsa saina eo? Ny mpianatra. Le adala sy votsa saina ve olona tsy nahita fianarana? Sa olona ahoana ny hoe mahita an' Jesosy zany adala sy votsa saina zany? Jesosy raha miteny io ry adala sy votsa saina dia tsy miteny resaka niveau d'étude Jesosy na hoe faharanitan-tsaina. Ry adala sy votsa saina. Efa fantatsika tsara fa ny mpianatra ampiasana Jesosy teto, ny mpianatra Jesosy nge misy manam-pahaizana. Ry Matthieu zany nge ravana mpamoretra. Tsy haiko inona avy ny diplôma iray raha hiasa anao percepteur anao amin'izao fotoana izao. Olona nianatra nge zany. Nianatra nge ny olona mpamoretra zany. Nahita fianarana. Ary navoaka ho administrateur civil mihitsy dia tonga dia nomena grade dia lasa mpamoretra fa tsy hoe ka tsy adala sy votsa saina. Tsy votsa saina ny Matthieu. Luka dokotera. Iza ny laza amintsika fa ny dokotera dia votsa saina. Ho tsy maty daholo ny marary. Adala sy votsa saina nefa Luka tao anatiny. Luka dokotera. Ary natao hoe petera zany nge mpanjony zany nge olona misy saina, misaina. Mpanjony zany nge mila mahay hatramin'ny fitrangany toetrandro. Mahay resaka meteorolojia, ohatran'ry Ravin sy taloha reny zany. Hoe adino mpanonja ny ranomasina izy ny any amin'ny RNM taloha. Ianareo izay andrika tandremo fa adino mpanonja ny ranomasina. Tsy mety azoko mihitsy mandraky tiana rano dika hoe adino mpanonja ny ranomasina rehefa isaky ny maraina andeha andro. Androany dia anonja ny ranomasina any amin'ny tapany anina, adino mpanonja ny ranomasina. Mandraky tiana rano tsy haiko le izy. Zany hoe mpianatra tenenin' Jesosy teto hoe ry adala sy votsa saina. Tsy hoe olona adala dia votsa saina dia olona hoe tena le tara saina reny. Tsy izay. Fa ny tenenan' Jesosy anazy hoe adala sy votsa saina teto dia izao. Naninareo izy izy. Ry adala sy votsa saina ka tsy mino izay rehetra lazain'ny mpaminany. Ny tenenan' Jesosy hoe adala sy votsa saina zany hoe dia ny olona tsy mino izay nolazain'ny mpaminany. Tsy mino ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra. Mila mahay aiza ny be trondro. Ka eto le tenin'Andriamanitra amin'ny obolana hoe fantaro ny fahendrena ry kely saina ary fantaro ny fahalalana ry adala. Tsy hoe kely saina sy adala hoe tara saina ny olona tenenina amin'io. Fa misy karazam-pahendrena anankiray izay tsy fantatry ny olona ary tsy katsahan'ny olona. Ary androany tsika rehetra hikatsaka an'io.
be dia be nona mikatsaka fahendrena eny anivon'ny zavatra isan-karazany. Be dia be zao ny olona nisy fotoana nisy an'ireny le hoe aparatoka. Ary reny zavatra reny zao fikatsahana fahendrena. Fikatsahana fahendrena ary fantatritsika tsara fa ny efa teneko anareo foana fa ny filozofa dia mikatsaka ny fahendrena, ary fahendrena dia ny filozofia dia fikatsahana ny fahendrena, ary ny fahendrena dia fahaizana miara-monina, fahaizana miaina, fahaizana miarika ny fiainana. Zany izy daholo. Fa tsy mbola zany koa ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra eto. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fantaro ny fahendrena. Dia vakindrana bavintsika aina le obolona toko 7 teo. Obolona toko 7 mazava azy tsara. Obolona toko 7 andininy 17 ka hatramin'ny 17 izy izy. Inona ary le fahendrena? Le fahendrena obolona toko 7 andininy 17 hatramin'ny 17. Ny fahasambaran'izay olona mahita fahendrena. Ary fanaovana ny fahendrena io rehefa mahakatsaka mahita ny fahendrena lazain'ny tenin'Andriamanitra itsika dia sambatra. Misy fahendrena eto amin'izao tontolo izao. Araka ny teniko tamin'izay hoe fahaiza miaina, fahalalam-pomba, fahaiza miaina amin'ny ankapobeny. Fa tsy mbola mahasambatra ireny. Misy olona tapaizana amin'ny fahalalam-pomba fa tsy mahatsapa fahasambarana. Misy olona mahay ny fomba rehetra, ny fomba fiaina rehetrarehetra hainy fa tsy mahasambatra ireny. Fa iresaka ilay fahendrena mahasambatra tsika eto. Hoy ny tenin'Andriamanitra dia 17 amin'ny obolona toko 7. Sambatra ny olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana. Fa ny fandratoana azy dia tsara noho ny fandratoana volafotsy, ary ny tombom-barotra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara. Aleloia. Azahoana tombony zany fananam-pahendrena. Sarobidy noho ny voangy izy, ary izay rehetra irinao tsy misy azo ampitaina aminy. Fa andro maro ny eo an-tany ankavana, ary arena sy voninahitra ny eo an-tany ankaviana. Lanina mahafinaritra ny lalany, ary fiadanana no alehany rehetra. 9:12 no tena anisan'ny mahafinaritra amin'ny teny ity. Hazonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy izy, ary izay rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Aleluia. Amen. Raha mbola maka koa tsika ny obolona toko 7 andininy 5:30 dia hoy ny tena hoe ny endry andova voninahitra, fa ny endra kosa no anjaran'ny adala. Ity fahendrena resahany ity zany dia ahafahana mandova. Ity fahendrena resahany ity zany dia ahafahana mahazo hazonaina. Zany hoe ity fahendrena ity, raha mikatsaka n'ity fahendrena lazain'ny obolana ity tsika dia afaka novelona mandrakizay. Ary ny fahendrena rasahana eto dia ndraiky tsika ijery tena mandry amin'ny obolona toko 7. Obolona toko 7. Milohan'ny obolona toko 7 no andao jerentsika ny obolona toko 7 andininy 12. Olona tenin'Andriamanitra, izaho fahendrena dia miara-monina amin'ny tsaina, ary hitany fahalalako ny fisainana mazava. Tsy manderery koa ty fahendrena resahany ity fa miaraka amin'ny saina. Fahendrena izy dia miaraka amin'ny saina. Ny tena marina revana tsorona amintsika dia izao. Ny fahendrena resahany eto dia fanan'Andriamanitra. Fahendren'Andriamanitra, ny fanan'Andriamanitra. Ary io fanan'Andriamanitra io fahendrena io dia tsy mba azo avy amin'ny fividianana, tsy mba azo avy amin'ny, tsy voatery azonao avy amin'ny alalan'ny fianarana. Resaka kely momba an'izay tsika androany. Fa ao amin'ny Isaia
ao bolana toko fa 7 aloha e andininy fa raika hatramin'ny faefatra ovakitsika hatramin'ny bolana toko fa 7 a vakiko daholo re tafetsika avy eo ana zava-be kokoa bolana toko fa 7 andiny voalohany hatramin'ny fahenina vakiko amin'ny aran'i Jesosy ny fiantson'ny fahendrena sy ny fahatalana andiny voalohany bolana toko fa 7 a andiny voalohany hatramin'ny fahenina ny fahendrena efa nanao ny tranony efa nipaikany andro ny 7 izy efa mamono ny bibiny sy nangaroary ny divainy izy efa namelatra ny latabany koa ary efa naniraka ny ankizy vaviny izy hoe miantso eo atapon'ny fitoerana avo ao-tanàna izy ka manao hoe izay kely saina aoka izy akaty ary ny amin'izay tsy ampy saina dia hoy izy avy haniny ny mofoko ary sotrony divay voaroaroko ilaozy ny kely saina dia ho velona ianao ary mizora amin'ny lalan'ny fahalalana aleloia avy ozy izy mivavy zay kely saina aoka izy akaty ary amin'izay tsy ampy saina dia hoy izy avy haniny ny mofoko ary sotrony divay voaroaroko mbola mifanaraka amin'izay ihany ny Isaia avy eo anazava mitoy amin'izay Isaia mifanaraka amin'izay ihany andininy voalohany Isaia 5:10 andininy voalohany hatramin'ny fahatelo fihetsona ny olona rehetra handray ny fahasoavan'Andriamanitra aleloia andininy voalohany ianareo rehetra izay mangetaheta makanesa amin'ny rano ary ianareo izay tsy manam-bola avy mividika homana eny avy mividy divay sy ronono nefa tsy ambola tsy amikarena nahoana ianareo mandany vola amin'izay tsy hanina ary vokatry ny fisasanareo amin'izay tsy mahavoky miano dia miano ka hano izay tsara areo ka iravoravo amin'ny matavo ny fanahinareo atongo lany ny sofinareo ka makanesa ty amiko miano dia ho vaelombelona ny fanahinareo ary anao fanekena mandrakizay aminareo dia ny famondram-po mahatoky nampanantenana any Davida aleloia riavana ny divay ronono ny mofo izay lazaina eto dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra ny fanahin'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra tsy vidiana vola io tsy ambola ozy izy na amikarena fa raha ambola na amikarena dia tsy hanana an'io ny olona rehetrarehetra fa zay manambola sy ny anan-karena manambola sy manan-karena ihany ny nanan'io i Jesosy ry havana dia nampianatra antsika hitian'Andriamanitra ary nampianatra antsika Jesosy akato ny tenin'Andriamanitra misy zavatra rehefa nanomana ny titoriteny dia nisy zavatra tena nahavariana mihitsiny hoe inona no eritreretin'ny olona fahendrena eo anivon'ny asan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao inona no eritreretin'ny olona tena hoe fahendrena raha nao asan'Andriamanitra dia tonga tao an-tsaiko ny amin'ny momban'ny matetika mahazo fanakianana ny olona ohatrohatranay izao ohatrantsika reto hoe mitory teny manangona olona mitory teny nefa tsy nianatra ina moa ilay anarana ozy ny olona hoe nareo ireo tokony mianatra teolojia aloha eo zany ny andraisan'ny olona n'ilay atao hoe fahendrena ety amin'ny asan'Andriamanitra zany atokisan'ny olona kokoa raha misy hoe pastera nianatra teolojia dia ozy ny olona hoe manam-pahendrena io manam-pahalalana io ary azo ekena tsara mihitsy ny zavatra izay tenen'izy satria tandremo nianatra teolojia ireny dia tsara le izy ny teolojia dia fianarana mampitombona tsara finoana amin'Andriamanitra fa mety misy koa teolojia fa tsy voatery amin'Andriamanitra fa amin'Andriamanitra anankiray izay inoan'ny olona dia miezaka mametraka zavatra karekare apetraka inoana misy fenitra misy lalanany misy ina moa zany misy zavatra petraka mety misy lalàna mety misy didy mety misy fenitra rana mety misy hoe norma rana mety hoe misy zavatra lalàna sy fitsipika ato tsy azo ivoahana ato tsy azo ivoahana ato tsy azo ivoahana ary mianatra mihitsiny
dia inona ny zavatra tanjona amin'ilay izy mba hananana fahendrena. Ary tsy ratsy nefa izany zavatra izany, ary tsara ny mianatra, tsara ny mianatra. Ary raha tsy tsara ny mianatra dia tsy nisy ny mpianatra, tsy nampianatra ny mpianatra Jesosy, fa Jesosy koa dia nampianatra ny mpianatra, ary Jesosy ny tena teolojianina tena ikoizana. Ny zavatra matetika rehefa tiariana ohatran'izao, dia rehefa mahita olona mitoritra ny tsy ohatranay zao zany tsy pastera, indrindra na dia hoe pastera ary fa misy ireo pastera tena hoe nianatra. Averiko tsy ratsy ny mianatra teolojia, tena tsara ny mianatra. Dia misy zavatra ianaranao fa zavatra tena nahavariana, tena mahavariana androany mahavariana ary mino aho fa mety misy pastera nanao teolojia mety maheno an'ity fandarana ity dia mety hanao videoana zavazava momba an'izay izy aoriana dia tadidina fotsiny hoe mety valin'ity fanontaniana apetrako ity aorianao. Misy zavatra hitovizana ho an'ny olona nianatra teolojia rehefa nandinika ary mampiayahana ilay zavatra io. Mialatsy aminareo mety maherery ny zavatra teneniko eto androany, nefa moa izay mba hevitra ary anjarantsika ny mandinika. Fa ny tena remarkako voalohany eo amin'ny fiainako rehefa mahita hoe pastera nianatra teolojia dia izao ny zavatra tonga dia azo tsapain-tanana voalohany: tsy manaiky ny fahamarinana voalaza tao amin'ny Baiboly, ny anisan'ny tena heriny. Ohatra voalohany amin'izany, ny pastera nianatra teolojia dia tsy misy manaiky fa sabata no sabata ohatra. Ny pastera fantatro tretretra hoe nianatra teolojia dia tsy manaiky an'izany hoe fisian'izany hoe zava-badina atao amin'ny Baiboly hoe biby maloto. Tena remarika mahavariana anazy zavatra izay. Dia efa nandinika ohatran'ity dia nandinika hoe Jesosy fa tsy fahendrena ve ny katsahan'ireo olona ireo mianatra, tena mianatra mataonany mihitsy. Avetrika any tsy ratsy ny mianatra. Za tsy contre ny hoe olona mianatra teolojia, izay ny tsy nianatra dia ny olona hoe no menantsiny nianatra. Fa ny zava-mahavariana fotsiny zany hoe inona ilay zavatra ianaranao? Nahoana no tena ny amin'ny zavatra tena hoe bazin'ilay zavatra iangiana no tena toeriny. Tena mialatsiny aminareo fa tena misy mihitsy ny pastera amin'ny fiangonan-dehibe tena tonga dia taka ny rikoriko mihitsy, taka ny tonga dia tsy mety amin'ny mihitsy maheno an'irety teny reto hoe sabata. Ny alleloia koa indraindray variana nefa inona ny zavatra ianarana? Fahendrena. Rehefa nandinika dia izao fantatrao moa izy ny namorona an'izany hoe hoe teolojia zany. Izy ny nanangana voalohany hoe andao isika hampianatra teolojia, andao isika hanangana fianarana anankiray, fianarana momba an'Andriamanitra, fianarana manompo an'Andriamanitra, fianarana momba ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nisy filozofa malaza be anankiray atao hoe Platon. Misy ny filozofa atao hoe Platon izay anisany ny nitarika voalohany nanangana voalohany zany hoe teolojia, ianarana momba an'Andriamanitra, ametrahana ny momba an'Andriamanitra. Platon dia anisan'ny filozofa, misy mizara anankitelo ny filozofa taloha. Misy ny filozofa tena mino an'Andriamanitra dia mino hoe misy namorona ty izao tontolo izao ty dia misy tsy vitavita fotsiny eto ty fa tena nisy famoronana tao ary nisy hery ambonin'ny hery rehetrarehetra namorona n'izao tontolo izay. Misy karazana filozofa ohatr'izay. Misy ilay filozofa tena milaza mihitsy hoe tsy misy Andriamanitra. Misy ny filozofa eo ampovoany tsy te halalana misy na tsy misy mazavatra fantany hoe io ny tontolo natiora, io ny zava-misy.
ka ity Platon ty dia anisan'ny filozofa nino an'Andriamanitra. Ary efa niady hevitra ny filozofa tamin'izany hoe anisan'ny fahendrena, andao hikatsaka fahendrena, inona ny tena fahendrena? Dia anisan'ny filozofa ny teny ty Platon ty nanao hoe ny fahendrena ankeo izy ny tena marina. Zany fahendrena zany izy an'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompon'ny fahendrena. Fa tsika rehetrarehetra ozy izy misitraka fotsiny ny atao hoe fahendrena, mity fotsiny ilay fahendrena efa an'Andriamanitra. Izy zany lesy lahatra fa an'Andriamanitra ny fahendrena. Fa avy eo izy zay filozofa hoe Platon zay nanangana an'io amin'izay izy dia nanomboka nitondra an'io amin'izay izy. Anisan'ny filozofa nitondra zany atao hoe teolojia zany. Avy eo izy dia miasa an'ilay filozofa malaza be anankiray hoe Aristote zay. Zavatra fantaniana apetrako zany dia zao. Inona no mahatonga an'ilay olona sarotiny hoe olona tsy nianatra teolojia kory? Nefa ilay zavatra no ianarana, olona no namorona an'izay andao ianarana. Fa raha ny tena marina tsy nisy fianarana an'izany fa ny Baiboly fotsiny narahana. Jesosy ngeravana tena nampianatra teolojia. Ary raha ny teolojia an'i Jesosy no narahana mandrakity ny androany fa tsy ny teolojia ny Platon, dia teneniko anareo tsy nisy ny voka-dehibe tany am-piangonana. Satria Jesosy ny teolojia an'i Jesosy tonga dia nandrava amin'ny varotra vorona sy ny fanakalozam-bola teo amin'ny tokotanin'ny tempoly. Dia tsy misy ilay ny voka-dehibe any am-piangonana ambanivohitra anay any fiangonana ambanivohitra isa-taona misy voka-dehibe. Dia misy lavanto mihitsy. Alaisoa! Dimanjato ray tena fifaliana mihitsy zany taloha. Papanay tena farak'izay tian'io. Tsy hoe miraha tian'io lavanto io dia ohatriny mantsy misy ohatrin'ny eninjato hoe telonjato. Raha ny teolojia an'i Jesosy no ty mandrakity ny androany, tsy nisy lavanto tany am-piangonana. Raha ny teolojia an'i Jesosy no narahantsika mandrakity ny androany, tsy nisy déjeuner cancer ao am-piangonana. Raha ny teolojia an'i Jesosy ny rahantsika mandrakity ny androany, tsy nisy pastera mivady manao kilalaka ao anaty fety ao anaty fiangonana. Izay ny zavatra tiako lazaina amintsika hoe ilay fahendrena, tsika zany tsy tokony hoe anisy sakana amin'izay mihitsy hoe reny tsy nianatra teolojia reny tsatatra. Ao anatin'ny teolojia ekeko tsara ny amin'ny fahalalana ary ny tena Andriamanitra voandresantsika hoe ilaina miaraka ny fahendrena sy ny saina sy ny fahendrena sy ny fahalalana tena tsara ny mianatra. Anaty teolojia tsika nareo ny olona mianatra zany hoe ahoana moa ny firafitry ny tany. Io zany raha tsika to dia mitory teny fotsiny tonga dia tsy ampahalalana dia rehetratsika mety miteniteny foana. Fa ianarana any hatramin'izany hoe firafitry ny tanàna ny Jerosalema. Jerosalema ety ambony dia nisy an'ilay lehilahy anankiray aveny andeha hidina dia tratra mpanendaka dia amin'ny tena tanàna ambany tokoa misy zavatra zany fa iza ny on'ny Jordana taiza ho aiza nisy an'ny teniboary Sinaï par rapport amin'itsy reny zany tena ianarana. Ary ny fahalalana reny dia tena ahafahanao mihitsy tena mitory amin'ny fahamarinana, mitory amin'ny pahendrena, mampahalala ny olona ny zava-nisy. Inona moa zany Getsemane zany? Getsemane dia saha anankiray lemaka ao ambonin'ny tendrombohitra oliva izay misy famiazam-boaloboka. Dia azonao an-tsaina mihitsy zany hoe inona nataon'i Jesosy tao? Naninona Jesosy ny taony nivavaka? Dia satria tiany mivavaka satria ao fipresena oliva azahoana menaka. Tao Jesosy no nipresena nazahoana ny famonjena antsika. Zavatra ohatrohatr'izay zany ilaina ny fahalalana. Fa tsy tokony atao sakana ho an'ny pastera be rehetrarehetra zany tsy izay ny fahendrena, tsy ny fanaovana teolojia ny fahendrena. I Jaona mpanao batisa tsy nanao teolojia. Fa i Jaona mpanao batisa tany anefitra. I Jaona mpanao batisa dia teneniko anareo mihitsiny fa Jaona mpanao batisa tsy nianatra teolojia izy ary tsisy an'i Jesosy tena mpianatra anazy. Fa natosiky ny fitiavana an'Andriamanitra. Natosiky ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahasarotam-piaro ary lasa teolojianina ho azy natanjaka be hoe sarotiny amin'ny fahamasinana ny Jaona mpanao batisa. Dia ahoana zany ny fahendrena resahana? Araka ny teniko taminareo mahavariana anay ihany hoe fa maninona ny olona nianatra teolojia tsy mety resy lahatra fa ny sabata no sabata.
fa raha jerenao amin'ny dictionnaire rehetrarehetra dia ireo silaby ireo teny ireo sabata, misy hoe sabato, misy hoe samedi, sabotsy, maninona tsy mety resy lahatra io fa sabata ny andro fitsarany Jehova. Fa matetika ary zay no tena anisan'ny problema ary tena mahatonga na miaya hoe Jesosy inona ny ao ambadika ty atao hoe teolojia ty. Sao sanatry misy hevipetsin'ny Satana ao ambadika io ka misy zavatra ianaranao fa zavatra voame manakona ny fahamarinana. Fa maninona no tena hoe ao anatin'izany hatramin'ny didy fahefatra. Ary ny afantarana koa hoe olona nianatra teolojisy dia zao manao an'izao zavatra tena koa. Ohatra zao tsika miteny hoe ny sabata ry havana natao iankofana, dia misy mitsangana miteny io atsy zany sabata zany dia manomboka mamoaka fahalalana amin'izay. Ary za teny aminareo ny fahendrena resahan'ny ten'Andriamanitra eto, fahendrena fahalalana ny tenin'Andriamanitra, fahendren'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra, ny fanahan'Andriamanitra, fanahy fahamarinana, tenin'ny fahamarinana, ny fahendrenana izay ny tenin'Andriamanitra. Fa tena kanao fa raha fahendrena hafa ny aharoaronao amin'io, afangaroaronao amin'io, dia vao me mamatotra anao. Matetika mihitsy rehefa miresaka amina ohatra hoe pastery ianao na zaho matetika misy fotoana miady hevitra. Zaho mbola kely classe de 5e ry havana no nahita tao anatin'ny Baiboly hoe tsy fihinana ny kisoa. Tsy fihinana ny kisoa dia nanontany zokilahy anankiray mpiara-mivavaka izay tadidiko, efa nodimandry moa izay zoky izay. Nanao accident tamin'ny moto izy dia vaky loha. Fa izy io dia konina. Dia izy io mpananatra anahy mihitsy taloha fa madiditra. Fa fantany iray mba napetrako taminy tandray tadidiko mandraky ity ny androany. Izy aho mantsy anazy. Za zany tamin'izany mbola hihinana kisoa fa zany teny tamin'azy hoe hoary zoko ohatrany ahoana ho le ao amin'ny Baiboly iny le hoe tsy azo hanina ny kisoa fa biby maloto e. Dia manina ho antsika ny mihinana. Dia zao no tenenina raha atao iozy izy efa nidiovin'Andriamanitra, efa nidiovin'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra, efa azontsika hohanina tao zao fa tsisy an'izany intsony. Dia nanontaniako izy hoe dia raha izany ve ho ary zoky dia maninona ro antsika tsy mihinana totozy satria tadidiko mihitsy misy an'izay. Miala voateny zaho zany mba nahita an'ilay Baiboly tamin'izany dia mba namaky an'ile any amin'ny Levitikos iny. Dia maninona ro antsika mihinana totozy dia zao mihitsy mivaly teniny satria mbola tsy lahintsika ny kisozy izy. Mbola tsy lahintsika izy ny kisoa sy ny omby ka vanombotsika mihinana totozy. Izany hoe raha azo tsara zany zavatra tentenena zao azo hanina ihany ny totozy rehefa tsy mahita kisoa, rehefa tsy mahita omby. Dia tsy nahafapo anahy izay valy teny izany mandraky ity ny androany. Fa zany olo izany dia nianatra teolojia. Tiako teninareo zany hoe inona ilay fahendrena eto? Fahendrena napetraka izao tontolo izao hoe tiana atao hoe fahendrena sa fahendrena napetraka Andriamanitra? Ry havana, ny fahendrena avy amin'izao tontolo izao, ny fahendrena ny tontolo rehetrarehetra iny samy manana fahendrena. Tsy misy mbola fahendrena azahoana azo anaina zany. Tsy misy an'izany fahendrena azahoana fiainana mandrakizay zany. Fa ny fahendrena lazaina eto dia ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny fahamarinana, ny fanahan'Andriamanitra. Zay ny fahendrena lazaina eto. Ary izay mandray an'io, ary tena mampisika mihitsy Andriamanitra avy mividiana. Tena vidiana io. Fa ny mahafinaritra ary soa ihany tsy mividiana tamin'ny vola, tsy mividiana aman-karena. Fa raha tsy izany, veritsika rehetrarehetra. Ny fahendrena dia izao, ny finoana izay lazainy teo. Hoy Jesosy, ry adala sy votsasaina, nanao anareo ny tsy mino izay lazainy ny mpaminany. Mosesy mpaminany. Mosesy nampanoratan'Andriamanitra ny Levitikos sy ny Deutéronomia, ny Exodosy, Genesis, le Pentateuque dimy ndraiky Genesis, Exodosy, Levitikos, Deutéronomia.
nomery hatala sy votsa saina daholo tsika rehetrarehetra raha tsy manaiky zay lazain'ny mpaminany maninona no isorytsika le izy rehefa zareo be fahalalana zany eo tsy zany io fa izao misy tena mahay mandamina misy tena mahay manazava zany efa riavana malala raha za manokana dia zao raha ny fahalalako io dia hitako hoe kely ary misy fotoana tena tsy hainy manazavana io fa ny fahendren'Andriamanitra io raisiny marina any nge ny tenin'le filozofa hoe ny fahendrena dia an'Andriamanitra lelana ny anjarantsika ny mandray fotsiny fa tsy tsika ny amolavola fahendrena eto tsy tsika ny andeha hanao groupe dia hoe katsaka fahendrena dia reto avy ary ny vokatry ny fahendrena fa ny fahendrena efa io manoloana antsika tenin'Andriamanitra ny baiboly misy tenin'Andriamanitra ato amin'ny Luka tsy Luka azafady any amin'ny apokalipsy 7:7 fa hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be ka tsy manan-java mahory io le na dia katsaka fahendrena teny amin'izao tontolo izao mieritreritra fa efa be galona be diplôma manam-pahalalana hoy ny tenin'Andriamanitra hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be ka tsy manan-java mahory ampy fahalalana zaho any an-danitra kanto tsy fantatrao fa ianao le ory sy mahatra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka lozange zany ravana dia manoro hevitra anao hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanan-karena ianao ary ny afo ary fitafiana fotsy hotafianao mba tsy hisy ehon'ny enatrao no ny fitanjahana ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hahiratanao tsy hitatsika ao amin'ny boky ny soratan'izy izy zany fa hitatsika ao amin'i Jesosy ary ny hividianantsika an'io dia fanetretena ny hividianantsika an'io dia fanetretena aza mieritreritra efa niary fananana be zany ilaina ny mamaky boky ary ny zavatra tena mba tiako hijona vavolombelona aminareo ampahirezana anareo dia zao ny zavatra reo marika fandroany mba hitako indray dia zao ny olona rehetrarehetra indray izay nivoaka avy tao amin'ny fiangonan-dehibe dia nitondra sy nitarika fifohazam-panahy dia tsy mba nianatra teolojia fa inona indray nataony nakabetsahan'ireo pastera hitareo pastera sabatista hitanareo rehetrarehetra ireo dia mba hanisan'izany foa mba ny tenanay kely ity dia tsy nianatra teolojia ndray fa inona indray natao nikatsaka nianatra dia nandinika dia mahita hoe misy ohatrany tsy mety zany mbola iverina foana ako ny pastera rehetrarehetra mitandrina andro sabata reo dia nivavaka alahady aloha fa izy rery no nahita hoe ohatra misy tsy ampy ditiko mihitsy zay tenin'ny pasteranay namanay taloha zay vavaka tamina fiangonana anankiray dia fiangonana efa mifoara-panahy izy io mitandrina fahamasinana be mihitsy dia efa nety taminy tena mitandrina fahamasinana tsy misy ohatrany dia efa mety aloha vehivavy misaron-doha vehivavy manao zipo lava araka ny tenin'Andriamanitra daholo zany fa misy zavatra ray ohatra mbola hitany ao mbola tsy ampy inona ary le tsy ampy zavatra roa ihany ny amin'ny andro ivavahana dia ny andro sabata dia ny amin'ny zava-padiana zay tsy tokony ampidina any am-bavatsony dia miala avao amin'ilay fiangonana fifazam-panahy dia antaninareo daholo ireo pastera rehetrarehetra mitandrina andro sabata ireo pastera be fiangonana be fantatrareo ireo manam-potoana ireo dia resort zareo antanio ny ainga avy amin'izany fiangonana zany ny ankabetsahana zany efa nanakaikaiky ny tena izy efa minako fahamatsinana fa hita hoe niary fananana be efa nieritreritra hoe tsy manan-java-mahory fa misy zavatra mbola tsy ampy dia ny fahendrena inona le fahendrena
ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'ny fahamarinana. Mividiana ao izy ka mihinana, mividiana ka mihinana mofo tenin'Andriamanitra sy divay miaroaro. Alleloia! Tenin'ny famonaniana. Amen. Dia io le tsy ampy. Dia mikatsaka ny tsaratsara kokoa hatrany. Za miteny anao androany manao hoe ianao io na toko ianao rery io afaka mandray an'izany fahendreny zany ianao. Ary io azonao raisina rery io. Tsy voatery misy mpitarika ianao. Mahafinaritra be nama misy rahalahy zay indray andro mpiara-mivavaka taminay taloha izy io. Izy io tsy mba nisy nitory an'izany hoe tsika rehetra zao mbola nitoriana daholo. Ry havana, sabata ngery havana ny andro fitsarany. Dia mbola tsy resy lahatra aloha dia avy resy lahatra. Fa io rahalahy io mamaky boky izy dia tena resy lahatra ary ny fandresen-dahatra dia zao. Ary zay koa miteny anao an'izany hiakiana ny famonjena io, fa tsy resaka fotsiny hoe azahoana ny azonaina io, fa tsy resaka fotsiny hoe sy ny sisa. Tsisy nampianatra anazy fa resy lahatra fotsiny tsotra zao izy hoe tena tiany tena marina. Dia inona zavatra nataony? Mitady fiangonana amin'izay izy. Aiza ny fiangonana mitandrina andro sabata? Tsy mila mitoriana teny zany fa izy ihany no nafantatra. Hoy izy ny bolina toko 7:20 vidio ny marina dia aza midy. Dia ny fahendrena sy ny fananarana ary ny fahazavantsaina. Vidio ny marina dia aza midy rehefa azonao. Izao fahamasinana, io fahamarinana lovanao io aza midy intsony. Fa terizo, io ny ahafahanao mikasika ny azonaina. Io ny ahafahanao mikasika ny azonaina. Amin'ny inona moa tsika nahita an'izay? Raha tsy mba baiboly moa efa misy na zay tato baiboly misy Genesis fa na moa baiboly efa tsisy Genesis intsony fa efa misy rovitra, efa misy nanombinana le fay. Ndraiky antsika hijery Genesis, Genesis toko 2:7. Ary nampaniriany Jehova Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mateza sady tsara ho fihinana, ary ny azonaina teo afovoan'ny sa sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Alleluia. Voalanareo izy teo Genesis toko 2:7. Dia afaka vakitsika ihany koa ny Apokalipsy toko 2. Apokalipsy toko 2:7. Epistily nosoratana ho an'ny fiangonana Efesosy izy ity. Apokalipsy toko 2:7. Izay manatsofina aoka izy endry lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia velon-kinana avy amin'ny hazonaina izay ao amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Aiza moa ny ao amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Io dia voalazantsika tany amin'ny boribolana teo. Io fahendren'Andriamanitra io ihany no ahafahantsika mihinana amin'ny hazonaina eo amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Tsy misy tonga ny amin'ny paradisa raha mbola eto an-tany laingy tsy resaka hoe aty paradisa aky, aty ohatrany any paradisa, ohatran'izany. Tsisy mitovy. Fa io ihany, alleluia. Amin'ny baibolina toko 3 teo vakitsika maranako azy.
hazonaina ho azy rehetra mifikitra aminy izy azy rehetra mitana azy le atao hoe sambatra zay tonga ny amin'ny paradisa ry havana dia sambatra azy rehetra mihinana amin'izany hazonaina izany dia tsonoana tsy angetaita ary tsy harary intsony. Misy fotoantsika mikasika ny raviny hazonaina io koa rehefa marary ny an-danitra any an-danitra tsika vao hitan'izany ny ahafahana tonga any dia mandray ilay fahendren'Andriamanitra. Fahendren'Andriamanitra dia hitana eo amin'ny tenin'Andriamanitra raiso fa teny avy amin'ny tsindrin'Andriamanitra io mahasoa antsika io tsisy latsaka na kely na litera ray, tsisy apitsika na litera ray, fa io ampy. Alleloia, ampy antsika io, ampy amin'ny fiainantsika io, lalana mahafinaritra ny lalana ary fiadanana ny alehany rehetra, tombom-barotra azo avy aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara, mihoatra noho ny volamena tsara, tombom-barotra azonao avy amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Zany ny te-hampahirantsika rehetrarehetra, andaontsika hiaina amin'ny fahamarinana, andaontsika tena hitelina ny tenin'Andriamanitra, tenin'ny fahamarinana. Aza mety avilivily, aza midy, aza vilivily, aza manaiky avilivily ny olona ianao, na ianao rery tsy misy nizaniza, raiso ny fahendrena, raiso ny tenin'ny fahamarinana. Io no hitondratsika ho any an-danitra, io no hitondratsika ny finoantsika. Sarotiny Jesosy adala azy votsasaina ozy Jesosy, ary ny tena Andriamanitra vakizy hoe fantaro ny fahendrena ary kely saina, ary fantaro ny fahalalana ary adala. Ny kely saina sy ny adala tsy ho any an-danitra, nefa afaka ny tsy ho kely saina sy tsy ho adala ianao raha mahalala hoe inona ny atao hoe fahendrena. Fantatrao ankehitriny tenin'ny fahamarinana, fanana fahamarinana, tenin'Andriamanitra tsy misy kilema, zany ny atao hoe fahendrena. Raiso dia tandremo ny didin'Andriamanitra. Tsisy mampianatra anao an'izany ny Baiboly manoloana anao, angatao ny fanahy masina mpianatra anao. Aza miandro hoe zany mba mila toko sy andininy kely amin'le zavatra ohatr'izao angatao ny fanahy masina mivavaha mamaky tenin'Andriamanitra. Andriamanitra nampy anao. Sa hita iny tompontsika rehetrarehetra, fantaro ary ny fahendrena dia arao ny fahendrena, dia andaontsika hihinana ilay mofo hisotro ilay divay voaroaro, dia tenin'ny fahamarinana izany. Iny tompontsika rehetrarehetra. Alleluia.
mafiatoka lefady ansoinao isanandro tsy tapaka satry tsara anao tena tsara anao satry fitianao fitiavanay anao ka nisy saponao tompo menaniky nisy saponao tompo mendilikyo kaninaminazo eo amin'ny fiainako nisy saponao tompo atukisako ka nisy saponao tompo atukisako. Alleluia. Raha tsika vavaka izany toriteny izany ry havana manana, raha tsika vavaka ihany koa izany iray izany. Misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoanany ity. Misaotranao satria mbola tonga ny teny taminay teto indray ianao androany. Raha misy tsy nety ny teninay Jesosy, mamindra fo aminay, mamelany elokay. Raha mety misy teneninay tanaty tsy fahalalana, dia nao any anitsy an'izany. Misaotra raha tsy tapaka ny fandarana, nahafahana ny zara indray androany Jesosy an'izany hafatra izany. Misaotra Andriamanitra satria androany ianao dia nanitana anay mba handray le fahendrena avy aminao Andriamanitra. Ary misaotra dia efa mandray tsikelikely amin'izany zay tompo. Misaotra fa naniraka olona ianao nampianatra anay, ary raha nisy ny tsy ampy, fanahinao masina mihitsy no niditra tsehatra nampianatra anay ny fahendrenao Andriamanitra. Misaotra fa indreto indray ny kely saina sy ny votsa saina, fa nefa kosa nanaiky hampanetretena Andriamanitra handray ny teninao. Dia le tenin'ny fahamarinanao Andriamanitra, le manome anay fiainana, dia mitaritarana anay ho any amin'ny hazon'aina Andriamanitra. Misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra satria raha amin'ny ara-nofinay amin'ny maha olombelonay dia tena kely saina sy votsa saina tokoa zay, kely fahalalana sy votsa saina tokoa zay. Fa indro nitoloranao ilay teny mangy, teny ny fahamarinanao, tena mba nampahalalanao ny marina ary nomenao fahalalana. Mbola tsy tamin'ny karena no nivitananay an'izany Jehovah, fa tamin'ny fanetretenanay ihany nanekenay iaino ny hafatrao, nanekenay handray ny tenin'ny fahamarinanao, nanekenay hamaky ny Baiboly, hianatra sy hakatoa, dia hitandrina zay voalaza. Misaotra Andriamanitra. Antsika rehetra samy misaotra an'Andriamanitra ry havana, raha nandray izany fahendrena izany. Fa Andriamanitra hitaridarana antsika, ary hitaridarana antsika ho any amin'izany hazonaina ao amin'ny paradisan'Andriamanitra izany. Aza velahisanao tsinotsinona ny fahatanoranao, aza velahisanao tsinotsinona izay voarainao avy tamin'Andriamanitra. Mety betsaka mety ilaza hoe inona ny fantatrareo amin'izany, nareo tsy nianatra sy ny sisa. Ry havana, efa mampianatra anao isan'andro ny fanahin'Andriamanitra. Nampidino anatinao ny teniny, nampidino anatinao ny fahendrena. Raha izy dia aza mity intsony, fa tehirizo. Fa lalam-pamonjena ho anao itenin'Andriamanitra io. Tsy hanasitrana ny aretinao ihany, tsy hamany olanao ihany, tsy hamafanitrosanao ihany, fa hitaritarana anao any amin'ilay
paradisa soa misy ny azonain'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra. Misaotra fa nizara taminay ianao, tsy nisy nafeninao fa nambaranao anay ny marina ary nomenao fo mahay makatò, fo mahay manaiky izay. Misaotra Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay fa maro no miaina anatin'izany hoe tenin'ny fahamarinana izany, efa mandray sy mihinana izany teninao tsy misy kilema zany Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fanahy fandresen-dahatra izay nomenao Andriamanitra, avy amin'ny fanahinao masina, tsy avy amin'ny herinay tanjakay fa avy amin'ny fanahinao masina. Misaotra Jehovah Andriamanitra ary izay mba haritra amin'ity lalam-pamonjena ity, mba ahafahanay tonga eo anoloan'ilay azonaina ao amin'ny paradisa soan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Amelona anay, hiaro anay, avoky anay, ahafahanay ihany koa miaro ny lalanay ety amin'ity tontolo izao ity Andriamanitra. Ka raha mandeha zay dia misy fanazavana ny lalanay araka amin'ny teninao tokoa, manao hoe fanin'ny tongo sy fanazavana ny lalako ny teninao, dia kitana fitarik'andro andro afo androraoana hitaritarana anazavana ny tenin'ny fahamarinanao Andriamanitra. Misaotra, hiaro anay amin'ny fahaverezana, hiaro anay amin'ny fahampotehana. Misaotra Andriamanitra tsy toa. Manao ny aja dia ira saotra hatramin'izay teo mandrakizay. Halleluia. Dia vosisatana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaiko na dia litera ray tamin'izay nafampiteto androandry, tsy afaka hitorana amin'ny fampianarana disonao vinona, tsy afaka mafy amin'ny fanahy fahamarinana, tsy afaka mafy ny tenin'Andriamanitra fahamarinana izay vavoarainay hatramin'izay, amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny Sabata. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao, dia andao mpandrosotsika nanavavitsika Angelina Diamant ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo nanavavy Angela. Tay tompo pastora, tay tompo atsika rehetra izay mpanaraka ny fandahara ainatsika amin'izao fotoana izao. Efa ray malalanay eo. Misaotra ny fanahy nomenao anay anio. Makasitraka tompo fa naniraka mpanompo mahatoky ianao nanambara izany taminay. Mangataka aminao ary izahay ho an'ny firenenay an'io ity Jehovah ray malalo. Mangataka izahay mba samy anana fahendrena, mba ho endry izahay tsirairay avy eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena izay misy anay. Mba ho sambatra izahay izay miaina ny teninao, satria tompo ny teninao dia manambara fa rena sabidy ho azonay izany fahendrena izany. Sambatra ny olona tsirairay avy Jesosy ary manam-pahendrena ao aminao. Ampio ary izahay anana izany toetra endry izany Jesosy izay hoentinay miaina eo amin'ny fiainanay. Jesosy tomponay mangataka amin'ny fanahy masinao anome anay izany fahendrena feno izany. Anonotra sy amerina ireo fahendrena tao anatinay raha efa nisy mialana nandaifitra tao anatinay izany Jesosy. Ireo banga rehetra ao anatinay dia manantena ny hanomezanao hery vaovao izay tsirairay avy. Fantatray tompo tianay eo fa ilay fotsiny fahendrena dia fahalalana sy lalana sambatra avy any aminao izany, lalana tokana hikatsahanay ny fahamarinanao izany Jesosy tompo. Ko ny firenenay koa mba irinay toeran'izany fahendrena izany Jesosy ao aminao no fiandoham-pahendrena ary anana izany feno fahendrena izany no irinay ho an'ny malagasy rehetra Jesosy. Anana toetra endry Madagasikara-nay mba ilaina amin'izany feno fitiavana, feno fahendrena izany ny taninay Jesosy. Mangataka mafy aminao izay samy hamantakitra izany, izay tsirairay avy rehetra. Ijery ny tenanay indrindra aloha ny voalohany, satria raha izay tsirairay avy no miezaka ny hoendry, dia hoendry daholo ny firenena ray manontolo izay hipetraranay Jesosy. Sambatra Madagasikara-nay raha feno izany feno fahendrenao izany izay malagasy Jesosy. Ny teninao nefa mampianatra anay ny karaza-pahendrena maro amin'ny alalan'ny toe-panahy izay nomenao anay izany. Satria raha mamokatra fahendrena izahay mifikitra amin'ny teninao Jesosy dia tena sambatra tanteraka eo anatrehanao Jesosy tomponay. Fanahinao feno ane
no hiasa anatinay ilay fananao feno fahendreny ampivoatra aingana ny Madagasikara-nay izany Jesosy anjakany anatinay tsirairay avy ivela ao anatinao izay ara-sambatra aminao izany mba fanirianay amin'izay Jesosy dia feno fahasoavanao ny fiainanay tsirairay avy ho feno fahasoavanao ny firenena Madagasikara-nay Jesosy ampio tanteraka izy io Jesosy fantatrao izany firenena malagasy izany. Tsisy miafina aminao zavatra iainan'ny Madagasikara-nay Jesosy afa misaotra anao mbola tianay, misaotra anao mbola nanomenay fotoana ahafanay mitondram-bavaka ny firenena io. Zavatra avy ao aminao, teny avy ao aminao fotsiny Jesosy, izay fahalalana feno fahendrena dia efa mampiova firenenay izany amin'ny anaranao magaly. Manoro ny lalam-pahendrena ao aminay ianao Jesosy izay ny teninao teny ampahamarinana aminay tsirairay avy reto. Misaotra anao Tompo mankasitraka ny amin'ny finoana izay ampianarinao anay, mankasitraka ny amin'ny teny omenao anay isanandro fahendrena maimaimpony izany ingany samy andray izany avokoa izahay malagasy rehetra izay tsirairay avy reto mba halala ny tianao ampitaina aminay andray ny tsara sy ny ratsy avy aminao Jesosy Tompo manana tena ny fiovana ao amin'ny firenenay izay ka hoendry izay zanakao rehetra Jesosy izay efa misokatra ny amin'ny sain'ny fahendrenao izay tsirairay avy ary ezaka koa ireo izay mbola taraiky mba handeha fahendrena miaraka aminao Jesosy malalanay fanantenanay dia ara-sambatra aminao azoto ny foamam-pananay ny aina ampamarinana amin'ny fahendrenao Jesosy ka dia misaotra ny amin'ny fampianarana izay nentiny mpanomponao anio. Tompo tianay sandratray feno aminao izany vavaka izany vonaitra dia atolotra eo anao ray malala Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka andranavavy Angelinatsika tamin'izay vavaka matsiro izay nentin'izay dia tapitra tokoa ny fandarantsika. Andriamanitra maika-pahasoavana maro fitianao na vavy Angela dia tahin'ny Tompo. Dia raha mbola singana amin'ny ranolanitra Jesosy dia eo nentintsika raha-pitso alina amin'ny sivira sasany. Raha-pitso aloha amin'ny 3:00 amin'ny 3 tolakandro dia araka amin'ny groupe izay mandresy anatin'ny vavaka, anatin'ny fotoam-bavaka takariva mahafinaritra, misy tarika fotoana, misy toriteny anatin'ny groupe izay mandresy ao. Dia manasa anao raha izay amin'ny 3:00 dia amin'ny sivira sasany alina araka amin'ny ketrona miaraka amin'ny toriteny vaovao hafa indray. akiradio.radio12345.com afahanao mian'ny akiradio akiradio.radio12345.com dia afahanao mianao ny onjapeo akiradio mandeha andro aman'alina. Misy toetenjaky ny adiny telo amin'ny 2:07 amin'ny 7 amin'ny folo maraina. Raha misy amin'ny folo maraina averinao izao fandarantsao dia amin'ny 2:07 amin'ny 7 hariva ihany koa misy toriteny. Famita iny Tompo. Misaotra anao tonga teto raha tsy teto anao nangingina teto izay Jesosy hamaly fitia antsika tsirairay avy. Alleluia. Amen.